Vatsympana entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Ary Jesosy niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe raiko eo an-tananao no atolotry ny fanaiko, ary rehefa niteny izany izy dia afaka ny ainy. Amen. Vavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, lay Andriamanitra trayatraika ao mandrakizay, misaotra anao izay nanomezanao an'i Jesosy Kristy Tompo, izay nanolotra tokoa ny fanahany rehefa ho tapitra ny ainy. Ary amin'izao fotoana siora izao izy dia mahatsiaro izay ny nahafatesany tao am-pasana, izay nanorotoroany ny asan'ny satana rehetra, izay nandevonany sy nitahirizany izay rehetra enta-mavesatry ny zanak'olombelona sy ny mino azy, ka niara-ny hoetiny tao anatin'izany fahafatesana izany mba hananana indray ny fananganana amin'ny fiainana amin'ny lafiny rehetra. Misaotra anao indrindra zahay tratra izao maraina izao. Miarabanao ampanetreteny, manoroka ny tongotrao masina, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Mankasitraka, mankatelina noho ny famitanao ny famonjena ho anay zanak'adala. Misaotra anao satria mbola tsy mitsahatra ny miteny aminay ianao, mananatra anay ianao, ary ny teninao Jesosy dia tsy mba lany amamina. Aidio ny fanainao masina aminay tsiraray avy, na izao izay tondra ny Hafatrao, na ny vahoakanao izay mihaino izao vatsim-panahy izao. Aoka ny fanainao masina ireriany ny asa, dia hiasa ao anatin'ny fon'ny tsiraray avy ny teninao Jesosy malalo, ary ianao no hitahiry izany teninao izany, mba hahafahanay tsiraray avy mandeha araka ny sitraponao sy ny fitsipikao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ilay nandresy ny fahafatesana, no angatany isanaovanay izany vavaka izany. Aleluia. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibetsika tratry ty maraina ty indray, dia ny sabotsy masina, izay sabata masina, fotoana izay nandevenana, atsiarovana nandevenana an'i Jesosy tao am-pasana, ary koa nitaritany antsika mpanaradia azy mba hanana fahanginana ao anatin'izany fotoana izany. Teo indrindra no atonga an'i Jesosy milaza antsika ao amin'ny boky ny Koritiana 2:5-10. Koritiana 2:5-10, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miarihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy, mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no mitarika antsika ao amin'ny lohahevitra hoe ny fitsarana ny mpino. Itsika dia avy namakivaky ny lalan'ny azo fijaliana nandritra ny herinandro mahery, ary tsaroantsika tsara fa omaly dia Jesosy ilay tsy nanota, kanefany dia notsaraina, no ampangaina noho ny fahotako sy ny fahotanao. Amin'ity maraina ity dia manambara amintsika ny tenin'Andriamanitra izay novoninahiko teo, ary mampianatra ny Baiboly fa hampamohan'Andriamanitra eo amin'ny fitsaran'ny Jesosy Kristy ny mpino indray andro any. Mikasika ny fitsaran'ny mpino dia tsy maintsy ao an-tsaina avy hatrany reto zavatra manaraka ireto. Tsy maintsy ho tsaraina ny kristianina rehetra tsy hakanavaka. Voalaza izany ao amin'ny bokin'ny Rômanina 12:12. Faharoa dia isy io fitsarana io rehefa hiverina haka ny fiangonany Kristy Tompo. Voasoratra izany ao amin'ny filazantsarany Jaona 4:7. Ary iza no mpitsara? Kristy no mpitsara.
ambaran'ny bokin'ny Jaona 5:22 izany. Milaza ny baiboly fa matotra sy matahotra ny fitsarana ny mpino satria mety hisy faty antoka na fahaverezana. Ny Korintianina 1:7-5 no manambara izany. Na omenatra isika eo anatrehany amin'ny fiaviany, na koa fahalevonan'ny asan'ny olona tamin'ny fiainany iray manontolo. Na izany aza nefa, ny fitsarana ny mpino dia tsy fanambarana ny fanameloan'Andriamanitra azy fotsiny, fa aseho miharihary ny zavatra rehetra. Izany hoe ny teny hoe miharihary dia midika fa aseho ho hita maso na apahibe maso. Hojeren'Andriamanitra ka ambara ny akarihary amin'izay tena izy marina. Ny asa miafina nataontsika. Voalazan'ny Romanina 2:2-5 izany. Ny toetrantsika. Romanina 2:2-5. Ny teny nataontsika. Marka 2:12-5 Ny asa soa nataontsika. Efesianina 4:5. Ny toe-pontsika. Mateo 5:5-20. Ny antony nanosika antsika hanao zavatra iray. Korintianina 1:4-5. Ny tsy fampipitiavana nasehontsika. Kolosianina 3:7-20. Ary ny asantsika sy ny asa-panompoantsika. Raha fitinina izay rehetrarehetra izay dia ny mpino dia hampamoahana ny amin'ny fahatokiana na ny tsy fahatokiny tamin'Andriamanitra. Hampamoahana tamin'ny asany raha dinihana araka ny fahasoavana sy araka ny toe-javatra tokony no araraotiny ary araka ny zavatra tokony ho ny tanterahany. Ny asa ratsy nataon'ny mpino rehefa nibebahany dia navela raha ny momba ny famaizana mandrakizay no jerena. Voasoratra izany ao amin'ny bokin'ny Romanina 5:1. Nefa mbola isaina ihany amin'ny fitsarana handraisana ny fahamaliana. Araka ny teniny n'Andriamanitra voasoratra hoe fa izay manao ny tsy marina dia handray araka ny tsy marina nataony. Kolosianina 3:7-5. Ny asa soa nataon'ny mpino sy ny fitiavany dia tsaroan'Andriamanitra sy valiany soa. Ary izay soa ataon'ny olona rehetra no raisiny ao amin'ny tompo. Efesianina 2:9-5. Ho samihafa ny vokatry ny fitsarana ny mpino tsirairay. Mety hisy ny fahazahoana na ny tsy fahazahoana hafaliana. Ny fankasitrahan'Andriamanitra, andraikitra sy fanapahana, ny toerana, ny valim-pity ary ny voninahitra. Ny fisian'ny fitsarana ny kristianina dia tokony hahatanteraka ao anatiny ny fahatahorana ny Kristy Tompo Jesosy. Ary hahatonga azy hazava saina sy hahafetena hiambina sy hivavaka. Ary hanana fiainam-pahamasinana sy araka n'Andriamanitra. Voasoratra ny ao amin'ny Petera 2:3-5. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, izay tratra ity sabotsy masina ity. Tsarovy fa tsy maintsy ho tsaraina izao sy anao.
araka ny teny izay novonakintsika teo hoe fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsarany Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataon'ny tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy. Mankasitraka anao izahay satria nampafantarinao anay fa tsy maintsy misy ny andro sy ny fotoana izay hitsaranao ny zanak'olombelona ary indrindra ao anatin'izany izahay izay milaza fa mpino sy kristianina. Misaotra anao izay Jesosy ny fanomananao anay tsiraray avy, ny fampafantaranao ny fanalahidy ny fiainana mandrakizay mba hahafahanay Jesosy manaraka sy makatoa ny teninao fa izay rehetra tanterahanay araka izay voambaranao tamin'ny vatsim-panahy teo dia ho tsaraina avokoa ny zavatra rehetra izay nataonay, natao miafina izany na ny miharihary. Ho tsarainao ny toetranay, ho tsarainao ny toe-ponay, ho tsarainao ny zavatra rehetra izay nitanterahanay sy ny antony nanosika anay hanatanteraka izany zavatra iray izany. Ary ho tsarainao koa ny tsy fampipitiavana naseho anay ary ny asa fanompoana izay nitanterahanay tetỳ ambonin'ny tany. Jesosy mampianara anay hanitsy izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao mba tsy hahatonga anay Jesosy ho diso fanantenana rehefa tonga izany fotoana hitsaranao anay izany sy handraisanay koa ny vokatry ny fitsarana izay tanterahanao aminay. Amin'izay fotoana izay Jesosy dia fantatray fa tsy hisy tsony ny famindrapo fa matoa izay mbola deny mbola ety an-tany dia asainao mibebaka, asainao miala amin'ny ratsy fanao ary asainao indrindrandrindra hanana fahatahorana hanao ka tonga anay hazava saina, hazava fanahy ary indrindra hahafeny tenanay ka hiambina amin'ny alalan'ny vavaka hanananay fiainam-pahamasinana araka anao an'Andriamanitra. Jesosy malalo, ampianaro izay hifikitra aminao, ampianaro izay hitombo finoana ao aminao ary ampianaro izay Jesosy malalo hiambina mandrakariva satria tsy fantatray ny fotoana izay avinao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta no angatana isanaovanay izany vavaka izany fa ny fibebahana marina sy ny fiambenana marina ho aminay tsiraray avy. Misaotra mpamonjy mankasitraka mpanavitro. Aleluia.